fifaliana marakariva ry avana lalina azontsika mandray ny tenin'Andriamanitra ary amaky zany koa azontsika maray ny efatra tsara indray meny toby antsika amin'ity sabotsy ity. Ho aminareo ny fahasaorana sy fiadanana n'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika izay manolotra ny tena no fahotantsika anafana antsika amin'izao mpiarabelona ratsy fanahy zao araka ny sitrapon'Andriamanitra ray tsika. Amen. Sabotsy 9 Jona 2022 mpanjina antsika aloha hevitra hoe manapaka ny fahefan'ny ny tompo. Andeha ry havana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Isaoriny Jehovah vatolampoko izay mampianatra ny tanako amery sy ny ratsan-tanako hiady. Izay mpiantra sy batery fiarovana ho ahy sady fiarovana avy sy mpanafaka ary ampingako sy fialofako izay mahafolaka ny vahoakako ano ahy. Jehovah, inona ny olona no hiahinao azy ary ny zanak'olombelona no heveranao azy. Ny olona dia tahaka ny zava-poana, ny androny dia tahaka ny aloka mielona. Amen.
ivavaka isika. Ry Jesosy tomponay io misaotra anao zay fa miany fiainanay ianao fa velona trapamijeny zay mankalaza sy mitera me voninahitra narinao masina zay noho izany satria miendrika anao zany fa Andriamanitra tsy toy ianao, Andriamanitra fitiavana ianao. Tompo, matsiary teny zay fa mpanotako mandohariko anatria ianao, miaiky mifahadisoanay, mamindrafo aminay mamelany elokay. Fa namaso midiry aty anatinay amin'ny fianonan'ny teninao mamonjy anay. Anaran'i Jesosy Kristy tomponay nanaovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ity unité ry havana dia hitanao amin'ny bokin'ny Agay. Agay toko faharoa ka ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Mivaky toy izao anaran'i Jesosy. Ary tonga fanondrony tamin'ny Agay ny tenin'i Jehova tamin'ny andro 420 nanao hoe: lazao amin'i Zerobabela, governoran'i Joda hoe: ampiororoko ny lanitra sy ny tany, dia ahoako ny seza fiandriana ny fanjakana, ary hofanako ny herin'ny fanjakany firenena, ary ahoako ny kalesiny sy ny taingina eo aminy, ary samy lavo ny sabatra ny namany avy ny soavaly sy ny mpitaingina azy. Amin'izany androany Jehova, tompony maro, dia ho raisiko ianao, ry Zerobabela mpanompo, zanaky Sealtiely, hoy Jehova, ka ataoko toy ny fanomboan-kase ianao, fa efa nifidy ianao aho, hoy Jehova tompony maro. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ray manamalala, ao aminao ny fiadana nofinaina ho antsika anio ka noranisika teo, Agay toko faharoa 9:20 ka hatramin'ny 3:20. Ny dikany narina hoe Agay dia hoe ilay avy amin'ny fety, na ihany koa hoe ilay mankalaza ny Jehova. Mpamanany taorianany fahababony izy, ny taonany vahoaka an'Andriamanitra anariny iray ny tempoly. Tsy nandeha ho azy io anarany io, satria tamin'ny fotoam-panorenana dia niatrika olana sy fahasairana ny olona, ary ny sasany kosa dia nanadinodino ny tempoly fa samy nanao ny tranony, kanefa dia vita soamantsara ihany. Ampianary mofinaina anio ry havana amintsika fa Andriamanitra dia mampahery ny mpanompony. Ny 20:20. Ny fandrahan'i Jehova ny Agay manao hoe: lazao amin'i Zerobabela dia manambara fa na dia tao anaty fahasarotana aza ny fitarinan'ny olona ho amin'ny fanorenana, dia tsy mamela ny mpanompony akory Andriamanitra, fa manamafy ny fombany mba hananany Zerobabela antoka fa mitsatsehatra ny tompo ka ho tanteraka ny asa tanterahany. Zao koa miady ho amin'ny mpanompony Andriamanitra. Ahoako ny seza fiandriana amin'ny fanjakana, hoy ny afatra ho an'i Zerobabela. Ny dikan'izany dia izao: ny firenena mampahory dia tsy aven'Andriamanitra ho tompony teny farany, fa izy tompony hiditra tsehatra hiady ho an'ny olony. Tsy eto ihany no idin'Andriamanitra ny adiny olony, fa hatrany amin'ny testamenta vaovao koa aza. Azontsika mandray izany. Izao koa ry havana, io Andriamanitra io dia izao manamarina amin'ny mpanompony. Zany voalazany 3:20. Amin'izany andro izany fa efa nifidy anao aho. Ity andininy ity kosa dia anehoan'ny tompo, fa rehefa nifidiny sy maniraka mpanompo anao ny asany izy, dia manamarina ny teniny. Karaha mbola mitoky aminy ny irany dia tsy avelany homenatra. Zany ry havana. Zava-dehibe ny azontsika mandray izany, miasa atao eo fiangonana, miasa amin'ny fiainantsika, fa io Andriamanitra io dia eo amintsika mandrakariva mamezana ity fampanaterana rehetra izany. Sainy izany ry havana, dia n'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra mofinaina nomenao izay milaza n'Andriamanitra mampahery ny mpanompony, miady ho amin'ny mpanompony ary manamarina ny mpanompony. Tamin'io ny faharontenanay ho anao amin'ny fiainana amin'ny famonjena dia ny finoan'i Jesosy Kristy sy ny teninao Andriamanitra. Mivavaka izay Tompo amin'ny tompon'anjara rehetra sy ny vahoakanao hiatrika fambavahana rahampitso. Tompo, ombao ireo manandraikitra amin'ny fitsaboana ka hositranina ireo marary. Amparezo ireo manamanjo toandro mareso totiolona ary onjeo ireo mandrasahirana. Taio ny asa sy ny fihazakazanay amin'ity anio indray, ny amin'izay trataonay mba ny fitahinao ny fiomananay. Tompo, fangio ny fierinay. Vavakay dia teo aminaran'i Jesosy Kristy mpanavitra, ilay fanitsangana tamaty ary velona mandrakizay, nampiandrinay mivavaka manao hoe: rahanay eo izay any an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao any setraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Be eo ny anio izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay mieloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafany amin'ny ratsy,
fanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Raha sy finoana ry avy nanitsodrana tongotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Hitanao ny Jehovah ka hiaro anao. Amamiapitra ny tavina anao ny Jehovah ka mindra fo aminao. Nantra ny tavina anao ny Jehovah ka menao ny fiadanana. Amen. Teo an'Andriamanitra ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.